mazana ho antsika rehetrarehetra indray a. Iresaka code minier tsika. Misy zavatra anankitelo foana no tiako averimberina amin'ny code minier io a. Dia izay zavatra hitako sy hitan'ny olona maromaro izay miara-mandinika amiko an'izany code minier izany. Voalohany indrindra aloha dia eo amin'ny éligibilité. Voalaza ato anatin'ity section 2 article 9 ao anatin'ny code minier ity hoe sous réserve des dispositions des articles 10 à 13 ci-dessus, si après toute personne physique de nationalité malgache et toute personne morale de droit malagasy peuvent acquérir et détenir des permis miniers, des agréments et des autorisations minières. Tiana tenenina amin'izany zany a dia hoe ny malagasy rehetra afaka mahazo permis minier, agrément ary autorisation minière. Iny tsy olana. Fa ny hoe toute personne morale de droit malagasy dikan'izay orinasa rehetra izay mipetraka izay miorina ao Madagasikara dia afaka mahazo permis minier. Eo zany tsika dia za tena mialatsiny aminareo fa za nationaliste. Amiko zany a natao hotrandrahana, natao afaka exploitena, avadika vola, ampandrosoana ny Madagasikara ny ressources rehetra ao Madagasikara. Fa kosa tsy natao amidy ambongadiny. Fa raha ohatra ka omena société morale de droit malagasy, zany hoe tsy voatery ho malagasy zato isan-jato malagasy gasy tena hoe gasy de nationale olona zay mana nationalité malagasy ny tompon'le société dia afaka mividy an'izany, afaka mahazo an'izany permis minier zany. Tsy mety zany reto. Ninona tenena dia tsy mety zany. Tsy izay mihitsy akory ny fomba ampazoty ny investisseur andeha ao amintsika. Nahoana moa zany ny tany raha tsy azo amidy amin'ny malagasy ko ahoana ny permis indray no afaka hoe omena an'le orinasa. Tokony misy sepetra hoe ohatrany any amin'ny firenena sasany 50% amin'ny action amin'ny société io dia gasy ny tompony. Ohatra, dia le gasy no mahazo an'le permis ary izy ny titulaire an'le permis fa iretsy kosa mpamatsy vola na mpiara-miombina antoka na je sais pas fa tsy ho izy mihitsy no tompon'le permis. Eo zany ny zavatra kianina voalohany. Faharoa manaraka an'izany, ny fanjakana ny fanjakana no manome an'izany autorisation zany. Nahoana no ministeran'ny minina no manao an'izay ino monopole zay. Karaha izy manao foanao dia ahoana? Raha tia omemeny an'izay tiana hanomezana anazy eo izy dia ahoana? Dia fahatelo, mahatratratra any amin'ny 5000 mètres carrés ny habean'ny tany azon'olona anankiray azahoana permis minier. Mba imaginenareo hoe zany 5000 mètres carrés zany hoe olona anankiray. Article 39
La superficie maximale couverte par la totalité des permis miniers qu'une personne morale ou une personne physique peut détenir est de, pour les permis de recherche, 5000 km². Parce que 5000 km² zany olona ray no hitazona anazy na hoe société anankiray no hitazona anazy dia efa lafo ambogadany tsika zany. Pour le permis d'exploration, permis d'exploitation plutôt, izay ahafahana manana droit exclusif d'entreprendre l'exploitation, la prospection ainsi que la recherche à l'intérieur du périmètre délimité, 500 km². Io zany dia manina moa ty olona anankiray afaka manana an'io. Ato indray ho an'ny permis réservé aux exploitants artisanaux ou préa qui confère à son titulaire le droit d'entreprendre, prospecter, rechercher et exploiter à l'intérieur du périmètre délimité 50 km. Zany hoe ho an'ireo mpandraraha malagasy, ireo malagasy artisan sy ireo le tena le hoe tena gasy manao an'io exploitation minière io à titre artisanal zany dia 50 km² fotsiny no azony. Azonareo izay zavatra hoe ho amidy ambogadany ve zany ny ressource atsika ao amin'io Madagasikara io. Iza ny manana tombotsoa zany, iza zany no ahazo tombotsoa zany. Etsy andaniny nefa eo amin'le hoe famoahana entana, ny famoahana an'ireo ressource ireo no tokony napetraka tao anatin'ity code minier ity, hoe tsy misy ressource mahazo mivoaka raha tsy transformé mba hiatsona ny mpamatsy vola, any zany ny mpamatsy vola sy ny ataontsika hoe personne ina moa ty personne morale, zany hoe ny société multinationale sotrany atsona hipetraka ao Madagasikara sy anao investissement minière ao amin'ny transformation. Dia tsy mahazo mivoaka raha tsy produit fini na semi fini dia mba mitombo kokoa amin'izay ny valeur ajoutée ary miteraka asa no miteraka ina moa ty no miteraka traikefa maro ananany malagasy satria ho formena ny gasy anao an'izany asa zany. Izay no tokony ho izy fa tsy hoe 5% omena vahiny izy dia avy eo 20% fotsiny amin'ny produit brut iny no atao droit de taxe alefa ny andefasana anazy mivoaka dia avoaka zareo ambongadiny ny arena kibony tanitsika. Ohatra n'izao zavatra mitranga zao. Zany ndray tsy d'accord amin'ireo le milaza hoe mila atao attractif ho an'ny investisseur le environnement. Mila alamina ny tany eo amin'ny fitsarana, eo amin'ny kolikoly, sécurité des investissements, climat favorable aux investissements, main d'œuvre qualifiée mba hanatsara an'izay investissement zay ary indrindra ny fanatsarana ny énergie sy ny rano mba ahafahany zany hoe le infrastructure omena ataoko hoe minimum omeny ny firenena anankiray ahafahany zany secteur industriel zany mievoluer zany hoe mitombo sy mipetraka tsara ao Madagasikara. Izay ny tokony napetraka ity code minier ity fa tsy izao zavatra mitranga zao tena hoe ohatrany hoe nataony zareo ity code ity forcena fotsiny satria hoe anisany condition na ahafahan'ny Banque mondiale sy ny FMI amoaka vola amin'ny ho an'ny fanjakana ny anovana ny code minier sy ny fametrahana indray fanalalahana indray ny fanomezana permis minier. Fa izy tsy miteny hoe tsy maintsy omenareo any anina sy anina sy anina ny gasy indray ny sarotra mahazo an'ilay permis minier ato
fa ny vahiny no tena mahazovahana amin'ity. Ny vahiny zany hoe tsy fantatra hoe izy ny rosianina ve ny tiana omena vahana amin'ity, ny rosianina sa ny sinoa sy ny karana, reo manko ny tena mpitrandraka. Ary indrindra dia tsara fantatrareo fa ity fitondrana izay miara-miasa amin'ny rosianina ity dia ireo mafia russe dia ny milina ny tena miinteresse anazy sy ny hydrocarbure izay voalaza ao anatin'ny code minier io. Dia izay ve zany ny tena tiana tongavana mba hahafana mampalalaka ny fividianan'ny rosianina ny arenakibon'ny tantsika. Zay ve zany ny tanjona ao anatin'ity? Satria tena te hiara-iasa mafy amin'ireo mafia russe ireo mihitsy ny fitondrana malagasy ary dia mametraka ny fiaraha-miasa amin'ireo Wagner sy ireo le société minière russiane izay mitrandraka tsy misy frein ny volamena sy ny chrome ao a Madagasikara. Ary tsy misy tombotsoa ho antsika malagasy mihitsy izany fitrandrana volamena ao Madagasikara zany satria mivoaka eo am-pitrandrana aloha le izy dia fa tsy misy contrôle, tsy misy contrôle, tsisy ristourna, tsisy ninina ny fitrandrana tena hoe à grande échelle ataon'zareo. Eo amin'ny douane aloha izy dia fa tsisy vola miditra, tsisy taxe, tsisy ninina, tsisy ristourna. Tonga dia hélicoptère mamoaka an'ilay izy, tsy haiko any amin'ny sisy tany any dia tonga dia sambo mamoaka an'ilay izy any Dubai. Ankoatra ny trafika madinidinika. Nareo nga mieritreritra hoe ren'le volamena hoe amina taonina mivoaka ao Madagasikara izay tonga any Dubai isa-taona amin'ny taonina des dizaines des milliers de tonnes, des centaines de tonnes. Eritreretinareo nga hoe le reto le mpitrandraka volamena le mampiasa kamy kely mahazo tsy haiko 2 grama isaky ny tapa-bolana, tsy reny mihitsy no mahazo an'io volamena fa tena tonga dia le industrie aurifère zany hoe mpitrandraka volamena amin'ny fomba tonga dia industriel ny hitrandrahan'zareo anazy ao amin'ny carrière ny betsika. Sinoa sy rosianina no manao an'ireo. Dia hanamorana an'izay ve zany hanaovana an'ity dia mody lazaina hoe Banque mondiale sy FMI no mila an'io. Ny FMI sy ny Banque mondiale dia hoe ataovy malalaka amin'izay ny fanomezana ny permis minier ary aza hidina tsony ny fanomezana zany permis minier zany fa ho an'ny malagasy fa tsy hoe ho amin'izay rehetra te hangataka na dia tsy gasy ary izy. Isika zany tokony sarotiny ka tsy haiko izany député hanaiky hanangatanana amin'io fa io code minier vaovao io dia mamaritra ambongadiny any Madagasikara. Ho amidy ambongadiny ny arenakibon'ny tany malagasy amin'ny code minier io ary ny mpitrandraka sy ny mpikirakira ny mpandrarà minier malagasy no tsy mahazo tombony indrindra amin'io. Zay ve zany ny tadiavintsika? Zay ve zany no mety amintsika? Dia raha amin'izao tsika amin'ny teny izao dia henoko hoe atao forcine olanina tsy misy fanitsiana io zavatra io. Fa ny zavatra tokony ahitsy ao dia zay malagasy irery ihany zany hoe toutes les personnes de nationalité malagasy ihany no mahazo permis minier na permis de recherche na permis d'exploitation na PEA na permis réservé aux exploitants artisanaux. Ny orinasa izay te hitrandraka dia mila manana 50% d'actionnaire malagasy ao aminy. Ary tsy tompon'le tany, tsy tompon'le permis fa ireo gasy no tompon'le permis. Faharoa manaraka an'izany tsy mahazo mivoaka ny Madagasikara ny produit brut fa tsy maintsy transformé ary ahafana miantso ny mpanao industrie sy ny usine de transformation eo Madagasikara zany. Any nareo manome agrément. Dia ohatran'izay koa ny abetsahan'le
le carré, les kilomètres ny minière ngeda loatra zany 5000 kilomètres carré zany ho an'olona anankiray. Raha ohatra zany hoe fidindra vatomanga daholo ny carré minier zany hoe mividy 5000, vidy Rajoelina 5000, vidy Rinarakotomanga 5000, mividy tapitra Madagasikara dia zareo indray aveo mamarotra an'ilay izy any amin'ny Sinosy ny Karana sy ny Rosianina any. Zay ve zany no tadiavintsika satria ny gaz kely dia 50 kilomètres carré ihany no azony atao amin'io. Dia tsy tokony ny organe de contrôle amin'izany zavatra any ato mbola tsy tonga tsara hatrary amin'ny farany fa ny organe de contrôle amin'izany ato dia ny ministera ny mines rery ihany. Koa raha tia corrompu ohatran'ireo ministre ny mines fandimby teo ihany koa ny ministre ny mines amin'izany dia inona no ataontsika eto? Amidin'olona ambongatany tsika dia ny paka moa nefa lazaina tao hoe tsisy antenay. Dia eto tsika mianakavy. Dia aiza ho aiza zany ireo député tena tsy mba maheno, tsy maheno zany fa ohatrany hoe izaho dia ireo mpanao gazety sasatsany dia samy miteny ny aviany sy ny aviany madinidinika selon ny intérêt arovan'ilay olona. Fa ny anahy eto dia ny intérêt ny malagasy no arovako hoe amin'ny fomba ahoana moa ny andeha hanomezana ambongatany ny harena kibon'ny tany malagasy amina orinasa vahiny à hauteur de 5000 kilomètres carré ho an'ny olona anankiray. Nisy telo efatra izao zany manana dia efa manana 4000 mètres carré. Izany ny tokony tsy anekena ny fandaniana ny code minier io ambongaty fa mila fanitsiana io. Raha tsy vita zao ny fanitsiana io dia ajournée ilay izy fa ny permis minier ho an'ny malagasy fotsiny. Zay no tokony sokafana aloha. Gasy ihany no mahazo permis ary gasy irery ihany. Tsy azo ny gasy atao ny mamaritra ny permis io amina vahiny. Fa ny ataony dia manao actionnaire amina société ary io actionnaire io anazy ny permis dia le actionnaire zany miasa ohatrany hoe miasa ho an'ny Madagasikara mitrandraka an'ilay izy. Tsy haiko raha ohatra hoe mahasarotiny antsika zany zavatra any fa imaginez un seul instant hoe lasa daholo zany ny ressources atsika rehetrarehetra dia inona sisa no antsika. Nefa ny io zao jerentsika Wisco tsy misy na ny kely raha miditra aty amin'ny Madagasikara fa manjavona daholo. Tsika nefa tsy mahavita fer zany ange be dia be ny zavatra vita amin'ny fer. Maninona tsy misy orinasa manodina fer, tsy misy orinasa manamboatra manao transformation ana fer ao Madagasikara. Maninona tsy misy orinasa manamboatra peinture ao Madagasikara. Ny varotra fotsiny ao fa tsy manamboatra. Maninona misy volamena atsika no mivoaka ambongadiny ohatrany io. Dia amin'ity zany dia ho alalana indray famoahana volamena fa tsy misy réglementation hafa tena hoe aleo apetrapetraka ny volamena dia mipetraka ao amin'ny banque centrale ary ny banque centrale no manao ny exportation rehetra eran-tany. Fa izao zany dia olanina tsy misy fanitsiana fa tonga dia amin'izao fotsiny ty code minier ty. Olanina fotsiny tsy misy zavatra miova. Avy eo tsara fantatrareo fa ny lalàna milaza raha ohatra misy harena kibon'ny tany ao amin'ny taninao na anao tompony io tany io dia ny ao anatiny zany dia lasa ny fanjakana. Dia izay olona tian'ny fanjakana omena ny permis iny no lasa tompony. Tsy izany ny tokony ho izy. Tokony raha anao manana tany ka raha misy harena kibon'ny tany ao amin'ny taninao io dia tokony anao zany ny prioritaire mahazo permis minier amin'iny. Zay ny tokony ho izy. Fa tsy olona hafa ary zany tonga dia haka ny taninao dia vita. Mivavaha ianareo izay manana tany midadasika, misy trano, misy fambolena, misy voly, misy je sais pas quoi tsy hisy nininona ao ambanin'ny taninareo fa raha misy nininona ao dia mampamangy ny taninareo. Tonga dia lasa ndry multinational satria ianareo amin'izay fotoan'izay raha be indrindra dia 50 kilomètres no azonareo.
tsy manome velively vana ho an'ny malagasy ary tsy mitondra velively fanatsarana ho an'ny secteur minier malagasy ity code minier ity, fa tsy haiko hoe inona zany ny tena tombotsoa arovany code minier io. Nandritry ny 5 taona dia nisatra teo ny fanomezana permis minier ho an'ny malagasy, kanefa zao zany rehefa hoe hosokafana indray ny fanomezana zany renouvellement zany permis zany dia amin'ny fomba mamoetra ny anaovana an'ilay izy, ka tokony hajana aloha dia atao stand-by na ovao ireo rehetra zavatra tokony ovana amin'ireo point anankitelo izay niresahanay teo, ary maro ireo teknisiana, maro ireo mpandrarà izay efa milaza an'izany. Kanefa tsisy mihaino satria tsy haiko hoe iza le député, iza zany député ao amin'ny fanoheranao mba anisany tsy manaiky an'io. Asa ry Fidèle Razarapiera ve mba sensible amin'ilay izy fa nefa raha olona tokana izy tsy ho ampy zany. Tokony maromaro zareo, tokony farafahakeliny izy misy mahatratra hatrany amin'ny 60, 70, 80. Fa tsy mieritreritra fotsiny ireo député ao hoe isan'ny nandefa ny code io ny fitondram-panjakana eny ary zay zany dia manaiky fa miandry zany zay hoe ohatrina indray ny manger 4-4 ny tsy haiko tsony omenanay avy eo. Isika efa miady foana amin'ny resaka tany lasa ny vahiny io. Zao zany tsy ny tany fotsiny no ho lasa, fa ny tany misy arena kibon'ny tany rehetra no lasa. Dia zay zany no miandry antsika amin'ny alalan'ity code minier vaovao ity. Dia tsisy taitra antsika rehetrarehetra. Tsy misy taitra hoe hodry fa ahoana re zany. Ka izao zany miandrintsika ny valin'ity raharaha teny amin'ny Assemblée nationale hoe nanahoana fandehana. Fa hatreto aloha dia mbola mifampiresaka amin'ireo olona izay manana izay miasa ao anatin'izany sehatry ny arena kibon'ny tany zany, kanefa tsy mahita mangirana ao anatin'ny code minier io. Miezaka mandresy lahatra ireo député isika amin'ny anisina fanitsiana andreo arak'izay no tenenina teto ombeny ary indrindra hitakiana hoe ny gasy, ny malagasy, ny olona personne physique izay manana nationalité malagasy ihany ny tokony mahazo ny permis minier, ary ny ambiny dia mampiditra an'izy ireny ho actionnaire. Ianao nge mandana makany Dubai raha ohatra nangana société n'importe quelle société ianao, tsy maintsy manana actionnaire émirati. Zay vao mahazo manao zareo. Dia nentsika nefa ny arena kibon'ny tany no arena nomen'Andriamanitra antsika ankoatra ny fananana olona. Ny olona ao amintsika tsy formé amin'ny arena kibon'ny tany. Dia zany zao tokony voalaza ao anatin'ity code minier ity hoe ahoana ny fomba hiformena ny gasy mba ahay hitrandraka, mba ahay ho ampiasaina ao anatin'izany. Tokony voalaza ato hoe 4% an'ireo olona miasa amin'ny orinasa izay mitrandraka ny arena kibon'ny tany no tokony ho malagasy, zany hoe mirecruter mamorona asa ho an'ny gasy ny atao. Fa sady efa amidy ambongadiny ny tany misy arena kibon'ny tany, mbola tsy misy lalana mametra hoe gasy no miasa ao. Avy eo les redevances, les ristourna 5%. Les ristourna 5% izay nampiakariny zareo dia 3,5% amin'io 5% io dia mandeha amin'ny fanjakana foibe, dia 1,5% no mandeha ho an'ny toerana izay misy an'ireo ina moa ty ho an'ireo CDT, collectivité territoriale décentralisée. Dia mahagaga koa amin'io le hoe collectivité territoriale décentralisée io, za zany mba mieritreritra hoe commune sy région no atao hoe CDT.
CTD fa mbola misy hoe province délimitation géographique fotsiny ange le province fa tsy misy tsony zany hoe bureau de la province zany tsy misy tsony zany ny chef de région gouverneur reny misy bureau misy entité misy fonctionnement ny commune mairie misy fifidianana misy maire misy bureau misy fa aizany province de nahoana no voalaza atao anatin'ity fa misy ampahany mandeha am'le province iza nomena anazy zany hoe reto tsy mendrika détournement hoe ity ampahany ity de omena an'le province nefa le province raha tsy existe akory de nomena an'izy zany le izy masonareo ve zatra teneniko izany no ao anatin'ity code minier ity ka tsy haiko hoe amin'ny fomba ahoana no andaninan'io ambongadiny ohatr'izao na zareo tsy mahay mamaky teny na zareo tsy mivaky loha na zareo manao forcine fotsiny hoe tereo any fotsiny fa tsisy mandrarany io fa sao ny teneniko na io fa fitondrany io na hoteteza mitatra eo na geniny eo na tenany eo na mbola hisy fidianana eo de tsy maintsy iovany fitondrana ka rehefa miovany fitondrana afaka ovana foana ny lalàna zay napetraka reo teo zay fotsiny promesse zay ataoko anareo ka ataovy ara rehefa ohatra ka izay ny hitanareo fa mety fa rehefa tonga ny fotoana de ovana zany lalàna zany atao araky ny tokony ho izy ary asiana mangarahara mazava tsara ny arena kibony tany dia any malagasy ho any Madagasikara fa tsy natao amidy amin'ny ohatrin'io fa ny fiatsona mpamatsy vola de ny fanodinana zany hoe ny fanodinana zany akora zany ho lasa produit fini ou semi fini eo a Madagasikara zay no tiako tenenina aminareo androany fa mandroso de mandroso ny fotoana efa amiray zao mbola manana fotoana hafa indray ny tena koa fa de misaotra antsika nananaka hatrany de manome fotoana antsika rapitsondray amin'ny ora mahazatra misaotra indrindra mandra-piono